Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vamalala no ianana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratranso eto indray amin'ity androany ity. Faly indray mahita anao a dia faly be koa ifampahery aminao eto indray a androany. Alléluia. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy ary za matoky fa tsy miala eto ianao a raha tsy mahery a amin'ity androany ity. Tsy maninona zay mety hatongavanao eto androany, tsy mampaninona hoe mety kivikivy ianao, mety ketraketraka ianao tsy fantatro, mety efa mahery tsara koa ianao. Alléluia. Ny zavatra fantatro dia izao, ihemy tenin'Andriamanitra tsika androany. Ny akabetsahantsika dia andeha atory rehefa avy eo. Tenin'Andriamanitra ny henonao farany mialohan'ny andehananao atory. Mety misy amintsika koa efa mifoa andeha hiatrika ny tontolo andro a, tahaka anareo any Chine, dia tenin'Andriamanitra nentinao hamakivaky ny tontolo andronao. Halleluia. Dia mahereza, maretatra amin'ny farany. Fa iaraka antsika amin'ny adiny iray sasany eo a, ifampahery a, ifampitraka, ifampizara teny mamy a anatina tenin'Andriamanitra. Dia maretatra amin'ny farany. Hieno vavaka tsika, hieno toritentsika, hieno famelabelarana ny toritentsika, hieno hira koa tsika ao anatin'izany a. Dia matoka fa tena hoe Alléluia, ahita vokatsoany ianao. Raha androany anao vao tonga eto dia fantaro fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto a. Fa misy raha ilan'ny tompo anao. Alléluia. Ka dia tongava soa maretatra amin'ny farany a. Tainy tompo a, raha androany anao vao tonga eto dia tongava indray rapitso. Alléluia. Dia mandray anao am-pifaliana izay. Tainy tompo ranabavy aina Eliana nitako niditra voalohany teo a, Rodiny Maria, Mama Valitina, Erika Raka, Emelo Avlitina, Rolianisha, Bertsava, Naira Keron, Verselina, Itody Raonso, Tojo Mikael, Erika Raka, Bertsava, Iantra Nirina, Tahir Mario, Jaotina Tafitaso, Olgaraja Mandimby, Aja Skapatici, nana teny italiana, Nabavy Yama, Saondra Raza, Jonatana, Felina Rakoto, Emelo Avli, Terir Albenja, Tojo Mikael, tany ambanimbany tany indray tojo vao hita fa taloha izy aloloha ary amin'ny Siriana ary no hita ary voalohany ary, mbola niomakomana izy. Tahir Mario, Eme Manambotso, ny ranabaviko, i Angela Io, efa mifo, Tahiry Tsiry Amboara Miel, Beky Rolande, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, Mami, $100, ezahako arabaina daholo dia mbola tsy mbola eto a. Alléluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra zay daholo angamba, efa narabaiko daholo angamba, nareo zay ao ambadibadika koa dia tahiny Jesosy nareo a, sendra betsy tahiny Jesosy a, Yama tahin'Andriamanitra. Mialoha zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'ny fandarana. Ny ekipa iraka amiko eto androany ny vavaka fanombohana ranabavitsika Suzel avy any Suisse, dia nitondra tenin'Andriamanitra nabavy aina avy eto Frantsa, ary ny vavaka ho an'ny firenena ranabavy Yama avy any Koweït. Ndao ary a tahiny tompo alitsika, ndao ampandrosotsika ary a ny vavaka hitondram-bavaka ny fotoanantsika tahin'Andriamanitra ranabavy Suzel anao amin'ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo daholo sika rehetra, mbola ary vavaka ary sika. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra ray masina tsara indrindro, mankasitraka anao izay Jesosy hanofy tantananao sy ny fiarovanao anay tsirairay avy reto ka tratra n'izao fotoana anio izao indray. Mankasitraka Jesosy fa mbola nafahanao indray izay tsirairay avy reto, mbola afaka hiteranao sy hain'ny teninao ankehitriny Jesosy malalo. Koa dia misaotra anao izahay no ny fitantananao anay tsirairay avy reto. Jesosy malalo, fonako aminao tsy fahatanterahanay rehetra nandritra nyity tontolo andro ity Jesosy na tamin'ny fihetsika izany, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fomba fisainana izay rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponay Jesosy dia hifonako eto anatrehanao izany, diovy amin'ny ranao masina Jesosy ny tsy fahatanterahanay rehetra, ny fahotanay rehetra Jesosy mba ho tena voadio tanteraka eo anatrehanao izany. Jesosy malalo, ametraka an'izao fotoana izao eto anatrehanao indray izay Jesosy dia manatreha sahady ianao fanay masino an'izao fotoana izao, manatreha anay tsirairay avy ianao amin'izay misy anay tsirairay avy Jesosy aoka anie Jesosy malalo, izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia tsy hanapahefana eto amin'izao fotoam-bavaka izao ankehitriny Jesosy
Jesosy malalo ataovy mba manana anjara avy tsy tsirairay avy reto aza atao misy very anjara ao aminao Jesosy ary aoka ane toriteny izay hotoriny mpanomponao eto Jesosy de mba ho tena hitondra fa fiovana tokoa any anatinay tsirairay avy any tena mba hanovanay tokoa Jesosy de zany ny angatanay de miasanao fanay masina amin'izao fotoana izao Jesosy ny teny rehetra izay hotoriny mpanomponao eto de aoka ane Jesosy malalo teny avy aminao Jesosy aoka anao ny anolotra ny teny eo ambavan'ny mpanomponao Jesosy de mihaino anao sahady izay Jesosy amin'izao fotoana zao de manantenanao zahay Jesosy fa fanainao masina de anatrika ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao de nidera sy ny Lazary voninahitra raha eo de ho anao rery hatramin'ny taloha indrindra. Halleluja, amen. Halleluja, sotra betsaka tain'Andriamanitra, halleluja, ranabavy Suzelle izay nitondra antsika tanan'izay ten'Andriamanitra izay, halleluja. Tina malala Rodine Marie fanarabaiko Aried ho tain'Andriamanitra daholo ireo tsika rehetra izay mety mbola tsy voarabaka koa tao ambonimbony tao de ndao ary tsika aloha hieno hiry tsika, halleluja. Za teny aminao ianao aza kivikivy, halleluja, de maherezy ianao, halleluja, fa ianao efa fidin'Andriamanitra tsy herin'Andriamanitra zany ianao. Misy fotoantsika mety mandalondalo olana de za teny aminao fa eto antany any ianao nahita an'izany, za tsy teny aminao hoe ararotiny ny olana hoe angalotsirony ny olana, ratsy zany olana zany, ratsy zany ady zany, fa teny aminao koa nefa hoe ratsy zany ianao tsy hita hoe nandalo teto antany, halleluja. Eto amin'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana hozy Jesosy nefa matoki za efa nandresan'izao tontolo zao fa raha heritovy tahin Jesosy tahiry mareo rasoeriny aina tiana malala efa narabaiko teo hianatra indrindra hoe efa narabaiko teo halleluja. De maherezy ianao ny zavatra tsy tokony ho adininao fotsiny de zao ny olana mizy fa ianao tsy harian'Andriamanitra satria maninona ka ianao tsy harian'Andriamanitra be loatra zay teny efa hienontsika izay fa ianao efa nividiny ianao, halleluja, efa nividiny ianao de tsy mba riny nefa pahirintsika aminata zany izy zany de ao anatin'ny tiry ty ianao miomakomana amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa vita tiry ty de tonga de hiditra iteny hitondra tenin'Andriamanitra eto ranabavitsika aina avy eto Frantsa meno finaritra isika rehetrarehetra efa novidiko tsy avelako mangatakatiny zany ny tenin'Andriamanitra ozy Davida hoe tanora taloha fa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoy, halleluja, tsy misy zanaka nangatakatiny zany. Zanak'Andriamanitra ianao mitoera ho zanak'Andriamanitra ianao tain'Andriamanitra ianao mitoera ho zanak'Andriamanitra mandalo ady ianao ataovy hoe zanak'Andriamanitra foa ianao fa tsy harian'Andriamanitra zany ianao. Mahereza antsika, halleluja. Faza nakatuteni e fanu
ao zany amen jesosy no avy anesy tena ratsy nafaofalela avaondanitra andriamanitra ny ianao hatrano zavatra kely indrindra sotra jesosy raha vonina am'zany anao sady ianao andriamanitra niado anao halleloia tsy avelany anjeny fa zanaka totely efa nofidiko hoe halleloia isaorantsika an'andriamanitra zany izy zany ary mampairy anao mampairy anao fa rehefa misy zavatra lalovana de zao foana ataovy tsapanao de ataovy tsapan'andriamanitra atao vitan'andriamanitra fa tena zanaka toteny ianao fa tsy avelany anjeny zany manjeny zany de manjeny eny tsisy alle tsisy tsy avelany avy eo an-danitra ao mihitsy andriamanitra hijery anao iondrika izy de hijery anao de hijery zay marary anao izy hijery zay ilainao izy de hiado anao koa izy halleloia de ho tain'andriamanitra le tsika rehetrarehetra efa nofidiny ianao de tsy mba harindry zay ny hoe lary fa andaotsika eny ten'andriamanitra reka mianabaviany omaly sy androany moa tsy misy ny sary tsisy sary fa mino fa tadidinao daholo zany hoe anabavy Suzelle efa tadidinao zany anabavy Aina efa tadidinao zany mbola ivavaka eo koa anabavy Iamo am'le takolaka angezangeza iny de fantatrao tadidinao tsara zany halleloia fa tsy sary loatsika no ny anto manokana omaly sy androany halleloia andao atsika ny ten'andriamanitra mino fa efa vonombonina ianao androso anabavy Aina hitondra ten'andriamanitra tany topary raha anabavy Aina anao ny fitenenana tany tompo pastera de tany tompo tsika rehetrarehetra de amin'ny fifaliana sy resaka fahasoavana lehibe ho an'andry ary ao ny zaraten'andriamanitra amintsika amin'ity alina ity raiso ny baibolinao de amaky tenin'andriamanitra tsika amin'ny apokalipsy toko 2 andiny 9 apokalipsy toko 2 andiny 9 rehefa hitanao de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna izao ny lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao no efa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana aza matahotra izay efa hiaretanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazatoetra ianareo ary ampahoriana afoloana halleluia zantsika eo aloha ty ten'andriamanitra ty ravana dia ho an'ny fiangonana tany Smirna ato anatin'ny apokalipsy dia misy ten'andriamanitra ho an'ny filazana ho an'ny fiangonana 7 fa ho an'ny Smirna anjerentsika androany ty fiangonana ray ty ravana dia niavaka tao anatin'ireo anaky 7 ireo satria ty fiangonana ty dia hita fa tena niaritra fiaretana tena fijaliana niaritra zavatra mafy be niponina tany amin'izany toeran'izany satria ireo kristianina tany ireo dia niatrika fanenjehana tena niatrika famonoana mihitsy ny arany noho ny anaran'i Jesosy Kristy na teo amin'ny resaka tany koa ny ravana dia ty fiangonana ty dia nisy maromaro foana ny loza voajanahary ny seho tamin'io toerana io
dia raha hava foana zany hoe niatrika zavatra mafy io toerana anankiray io. Fa voalazan'ny ten'Andriamanitra nefa fa hitan'Andriamanitra daholo ny fahoriany sy ny fahantrany sy ny zavatra rehetrarehetra izay nahazo azy, nefa mbola miteny ny ten'Andriamanitra hoe nefa manan-karena ianao. Androany koa ny ten'Andriamanitra ry havana dia mety efa amintsika tsirairay avy. Mety efa amintsika aloha izay efa nandray an'i Jesosy Kristy, mety efa amintsika izay efa mpanompon'Andriamanitra. Miteny amintsika izany teny izany hoe na inona toerana misy atsika, na inona toerana misy anao amin'izao fotoana izao, na inona zavatra ampelantananao na fi na ohatrinona vola eo ampelantananao izao fotoana izao, na inona mari-pahaizanao, na inona fananana, trano misy anao, toerana hitoeranao amin'izao tsika miteny izao dia miteny aminao n'Andriamanitra hoe aza-kivy fa tsy mandra zany ianao. Ny fijerin'olona ry havana dia mijery amin'ny olombelona, mijery amin'ny zavatra hitan'ny maso, mijery amin'ny zavatra izay eo ampelantanantsika. Izany tsika rehefa mijery dia afaka hitsarantsika n'olona anankiray izay zavatra izay hoe tia manam-bolana, tia mahantrana, tia manan-karena araka ny zavatra hitantsika amin'ny masontsika. Fa Andriamanitra ry havana rehefa mijery dia tsy tahaka antsika ny fisainany ary ny zavatra mety eritreretintsika ho tsinotsinona, iny indrindra no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Izany hoe eo mason'Andriamanitra ianao ry havana, manan-karena ianao, tsy mahantra ianao, mitrakay ianao, aza kivikivy ianao, aza mitanondra, aza manamelo tena, aza mijery ny hafa hoe aza manome tsinan'Andriamanitra koa ary ianao hoe Andriamanitra jereo fiainany ihany, na jereo nge ilay olona ohatran'izao hoe jereo nge le namako ry tena manana ny zavatra rehetrarehetra, manana tômôbila, manana trano, manana vola, manana an'izay ilainy. Fa manino izany Andriamanitra dia tsy manana ohatran'izao, fa manino izany Andriamanitra dia niangarana ohatran'izao. Fa ry havana, tsy ny zavatra ampelantanana akory no mahizy anao ry havana, fa ny zavatra ny anatinao, toe-ponao, ny finoana ao anatinao, zavatra tsara ao anatinao. Dia miteny aminao ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahantra zany ianao fa aza-kivy. Eto dia nahatonga an'Andriamanitra miteny tamin'ny mponina tao Smirna hoe hitako ny fahorianao sy ny fahantranao, satria ireo ry havana dia tena hita aloha fa olona tena nahantra, olona tena sahirana. Kanefa ireo olona ireo dia tena nanan-karena fitiavana, tena nanan-karena finoana, tena nanan-karena fitiavana n'Andriamanitra, nanan-karena fahasahiana. Ireo mponina ireo ry havana rehefa niatrika fanenjehana, niatrika loza voajanahary dia tena taty aoriana tafarina foana izy satria nanana faharetana, satria nanana fahasahiana, satria zareo dia nandeha tamin'ny fitiavana. Ireo mponina ireo dia tena nanan-karena fifaliana, nanan-karena fiadanam-po, satria izy ry havana dia nifadina ratsy, satria izy ry havana dia natahotra n'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny zava-dehibe teo amasony, tsy ny fananana, tsy ny zavatra teo ampelantanana ry havana no nataony ambony indrindra, fa ny fananana n'Andriamanitra dia nitarika anazy ho mpandresy izany. Ary androany dia hampahirantsika hoe tsika eto amin'ity fandarana ity mety jerevan'ny olona hoe kelikely ihany izany, to mandefa vidéo dia alefa, dia misy toriteny, dia misy hira, dia misy fampaherezana, dia misy vavaka ohatran'ny hoe vavaka kely dia ohatran'izay. Dia mety mieritreritra hoe ohatran'ny tsisy dikany, ohatran'ny tsisy fanatrehan'Andriamanitra, fa dia tena aminao fa mason'Andriamanitra dia mijery an'izao fandarana izao. Ary azo tsapahitanana ry havana izany fanatrehan'Andriamanitra izany, azo tsapahitanana izany fitahian'Andriamanitra, mason'Andriamanitra mijery amin'izao fandarana izao izany, ary mamaly vavaka velon'Andriamanitra eto amin'ity fandarana ity. Fa tsy ny zavatra hitan'ny masontsika koa ry havana no hitenantsika fa ory isika. Misy ny ry havana atao amin'ity raha toizantsika ilay ten'Andriamanitra dia ozy hoe andin'ny fasivy tapany faharomana hoe andin'ny fasivy, fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenana-dratsy ataony izay milaza ny tenany jiosy, kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Iza moa io olona lazain'Andriamanitra hoe sinagogan'ny Satana io? Amin'izao fotoana iainantsika izao ry havana dia misy ny olona sarisary ny endrika ivelany fotsiny, zavatra ivelany fotsiny no hitsarany, zavatra ivelany fotsiny no jerevany. Misy izao ohatra hoe misy fiangonana sasany manana ny ampy, fiangonana lehibe, tena feno ny materiel rehetrarehetra izay ilaina, ny fitaovana instrument de musique rehetrarehetra,
ny fitaovana mozika rehetra, ny feno jiro, feno mamirapiratra, tena hoe ao daholo izay ilaina madio, feno tapis, hitanao hoe tena manintona ny maso, tena hoe feno olona, tena hitanao hoe tena lehibe izany fiangonana izany. Nefa ry havana, tsy ny zavatra hitan'ny masontsika, tsy izay no nambarantsika fa tena ao tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka hitentsika fa hoe ngeza ny fiangonana dia misy fanatrehan'Andriamanitra ao. Tsy voatery ry havana. Fa izay no tenen'Andriamanitra hoe sasany amin'ireny ozy izy milaza ho jiosy nefa sinagogan'ny Satana. Misy ry havana dia mihebohebo amin'ny arena fotsiny, mihebohebo amin'ny zavatra ivelany fotsiny, kanefa tsisy fanatrehan'Andriamanitra koa. Ny tiako tenena eto ry havana dia tsy hoe ny fiangonana rehetra izay tsara, tsy hoe ny fiangonana rehetra izay ngeza koa dia hoe sinagogan'ny Satana. Tsia, tena tsara ny fiangonana ngeza ary tsara ny nideran'Andriamanitra amin'ny zavatra ampelantanantsika hideran'Andriamanitra. Fa kosa ry havana, indraindray ny mpanompon'Andriamanitra sasany, indraindray tsika mametraka loatra ny fananany, mametraka loatra n'izany vola izany ho ambony kokoa. Lasa ohatra ny manompo vola ry havana, dia izay no mahatonga ny tenan'Andriamanitra eto miteny hoe milaza ny tenany ho jiosy, izany hoe laza ny tenany ho mpivavaka ihany kanefa sinagogan'ny Satana. Izany hoe tsara ny manan-karena, tsara ny manam-bola, fa rehefa arak'ilay tenan'Andriamanitra nitoriana tety tamin'indray mandeha iny hoe tsy azo apetraka ao ny fo. Fa tsara ny tahian'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra be mihitsy raha manompo anazy amin'ny fo manontolo, tsy manaraka ny sitrapony. Fa rehefa manan-karena ianao ry havana dia isaoran'Andriamanitra izany. Fa kosa aza apetraka ao anatiny io ny fonao a. Ary Andriamanitra mila apetraka amin'ny toerana maha-izy azy foana. Rehefa tahian'Andriamanitra ianao dia mahaiza mizara, rehefa tahian'Andriamanitra ianao dia mahaiza koa mitsinjo ny hafa, mahaiza manome izay sahazan'Andriamanitra, mahaiza manolotra. Satria ten'Andriamanitra dia miteny hoe sambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Raha tahian'Andriamanitra izany ianao dia aza tia tena ary aza manompo vola, fa atao vovoninahitry'Andriamanitra daholo ny zavatra eo ampelantananao rehetrarehetra. Dia ho hitanao fa ho voavonjy ianao, tsy ny arenanao koa ny hoe manan-karena ianao dia ho very. Fa raha hainao tsara no mitondra an'izany, raha ny fonao tsy ao anatin'iny fa manompo an'Andriamanitra ihany, dia tena sambatra ianao. Dia eto izany ry havana dia miteny amintsika ny ten'Andriamanitra hoe aza sodoka ny arena, aza sodoka ny zavatra mamirapiratra hitan'ny maso, aza sodoka ny zavatra eo ampelantananao, tsy hoe ny ampelantananao ny akivy anao, fa ny fanananao an'Andriamanitra ry havana dia tena arena mihavaka. Ny fanananao an' Jesosy Kristy ry havana dia tena arena, tena fiainana. Tsisy manam-piainana tahaka an'izany olona manana an' Jesosy Kristy izany ry havana. Na tanora ianao, na antitra ianao, na zaza ianao, na firy taona ianao, na firy taona, tsy afaka hitenana hoe sambatra izany raha tsy manana an' Jesosy Kristy. Izany fahasambarana izany ry havana dia avy ao anatin'ny fonao fiadanana, na ara-nofo izany, na ara-panahy izany dia mahatsapa fiadanana ianao rehefa manana an' Jesosy Kristy. Dia ndao tsika hanahaka an'ireto olona tany Smirna, fiangonan'ny Smirna reto ry havana. Na inona plasy misy atsika amin'izao fotoana izao dia hitentsika hoe sambatra Andriamanitra, manan-karena Andriamanitra satria manana anao. Ny fitiavantsika an'i Jesosy Kristy no tokony hampitombotsika isan'andro ary ny faharetantsika indrindra no tokony tazomintsika. Fa hoy ny ten'Andriamanitra raha tohizantsika amin'ilay andinin'ny 10 teo manao hoe tapany faharoa, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Amen. Mila maharitra hatramin'ny farantsika ry havana, satria voalazany ten'Andriamanitra teo fa hiatrika zavatra mafy tsika hoe ny devola efa nanao ny sasany aminareo an-trano maizina hozy izy mba ho voazatoetra ianareo ary ampahoriana hafoloana. Ilay hafoloana ity dia manambara fotoana elaela, izany hoe tsy fantatsika hoe afirintsika no hiaritra fahoriana. Tsy fantatsika hoe inona ny zavatra mety mbola azo atsika fanenjehana rehetrarehetra ireo. Fa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe izay mahatoky hatramin'ny farany ny fisedrana tsy maintsy misy ry havana. Ary ny mpanompon'Andriamanitra dia tena halany devoly ary tena ataony mihitsy izay apareraka, izay tena apalavo ny zanak'Andriamanitra. Fa tsika mila mahatoky hatramin'ny farany, mila miaritra, mila mijoro amin'izao andro farany izao. Dia hozy ny Andriamanitra hoe izay maharesy dia tsy hosim-bany fahafatesana faharoa. Haleloia. Izany ry havana no zavatra ngeza-be ampanantenan'i Jesosy Kristy ho antsika. Tsy hahita an'izany fahafatesana faharoa izany tsika. Fahafatesana faharoa satria tsika olombelona rehetrarehetra na mihinan'Andriamanitra na tsy mihinan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho faty daholo. Izany hoe ity nofo tsika ity tsy maintsy ho faty.
Fa aorianan'ny fahafatesana ronono ry havana dia mbola misy ny fiainana mandrakizay, zany hoe ny fanahintsika tsy mety maty a, ary na ianao velona mandrakizay na ianao faty mandrakizay, hijaly mandrakizay, dia raha te haresy ianao dia ndao hanompo an'Andriamanitra, ndao tena anaradian'i Jesosy anaraka ny sitrapony, tsy ho variana amin'ny zavatra mamirapiratra eto amin'ity tany ity, fa tena hiatrika ny ady, tena handroso hatramin'ny farany a, ary hibanjina foana an'izany fiavian'i Jesosy zany a, hibanjina foana an'izany fiainana mandrakizay zany. Dia ny mpanompon'Andriamanitra farany ampahirezaka anao a. Tsy voatery hahantra foana zany ry havana ny manompo an'Andriamanitra, na ny tena raha ny baiboly teto hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao a. Nefa manan-karena ianao dia tetena aminao a hoe mety mahanitra ianao androany, fa andramo topoy Andriamanitra, andramo arahana ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra ry havana, andramo tena hoe ankatoavina izany tenin'Andriamanitra izany. Dia iza ao ny fahatsaran'i Jesosy a, fa ho hitanao fa io fiainanao io dia hiakatra, io fiainanao io dia fitahiana ny manaraka ny fiainanao, fa katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra. Dia mino fa nampahiry anao izany tenin'Andriamanitra izany a, dia mahireza daholo tsika rehetrarehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra izy ihany, tahian Jesosy daholo. Halleloia, sotra betsaka ny anabavintsika iaintsika tao anatin'izay a tenin'Andriamanitra izay. Halleloia, mankasitraka azy sika ary dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao a sy ny ankonanao a, misaotra betsaka amin'izany tenin'Andriamanitra. Mino fa nampahery ny olona rehetrarehetra izany a tenin'Andriamanitra izany. Halleloia, andro antsika hijery an'izany fiangonana izany. Misy fiangonana 7 a ao amin'ny apokalipsy izay nomeny Jesosy hafatra manokana. Efesosy a, Smirna, Pergamosy a, Tiatira, Sardisy a, Philadelphia ary a i Laodikia tany Asie Mineure, tany amin'ny faritra Turquie sy ny rehetrarehetra tany misy an'izany fiangonana izany. Dia saminy nampahirezina daholo izy reto, nampijoroana, nafatra farana. Dia rehefa mamaky an'io tsika dia ny zavatra somary mahavariana be amin'io tanàna io, misy fotsika efa nitory an'io ihany ndray sabata raha tsy diso aho. Ireo fiangonana 7 ireo a dia samy nafarany Jesosy, ary rehefa nafarana dia nampahirezina izy aloha. Fa ao ambadika rehefa ampahirezana koa dia misy fampitandremana, misy ohatry ny karazana fibedesana kely mihitsy ny ary ry havana malala. Fa ny zavatra mahavariana dia io Smirna io a, io reriny tsy bedy tamin'ireo fiangonana. Ireo fiangonana rehetrarehetra raha jerentsika dia misy lavalava kely daholo ny soratra ny tenenina, misy zavatra maromaro ny tenenina ho tamin'ireo fiangonana ireo, indrindra moa fa zany Laodikia sy Philadelphia ary Tiatira zany a, lavalava ihany ny zavatra afatra ny tenenin' Jesosy taminy. Rehefa mamaky an'ireo tenireo tsika dia mahita kely foana hoe kanefa mananteny aminao a. Amin'ny voalohany aloha Jesosy miteny, fantatro ny asanao amin'ny jereo tsara ao amin'ny fiangonana Efesosy zao a, dia miteny izy, fantatro ny asanao sy ny fikirezanao eny sy ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra izay nilaza ny tenany ho apôstôly ka tsy izy aritanao fa mpandainga izy, ary manana faharetanao ka miakitra ny anarako sady tsy reraka. 2:4 Apokalipsy 2:2, kanefa mananteny aminao a, ina le teny, niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Tenao nisy zavatra nikianina ary nisy zavatra nanafarana. Dia raha jerentsika nefa le Smirna, fohy kely ny tenenina taminy. Isika rehefa manan-janaka, na zanaka izany na ohatra hoe mpianatra na toke olona ao an-trano azy, dia misy olona mila farana mafy mihitsy. Ianao a mitandremanao le ohatr'izao, dia tandremanao le ohatr'izao a, dia aza ataonao le ohatr'izao a. Misy zanakay zao misy fotoana nareo maharay appel. Misy zanakay anankiray izay tena henjany zany ilay kitikitika. Hitany daholo zavatra kitihana, hainy mamela an'io ordinateur io. Hitany tena mahavariana le zanakay 1 taona iny, le alohan'ny farany.
tena mahavariana ry havana raha ikitikitika izany tena evitananao kilalao izy a de tsoany iny kilalao iny de averiny apetaka de mikitikitika zavatra resaka elektrônika reo de tena tsisy hevitra ainy manao appel ainy manokatra message ainy mijery an'le Waze hitanao mametraka Waze na copilote reny ainy manao an'ireny de lololoviny eo tena de afaranao mitandre mitetsiki tiana ohatr'izao mahavariana ry havana fa ny fiangonana enina de misy zavatra be de be mino fa hitany anabavy daholo ny fampahirezana zay ataotsika mahafinaritra mihitsy nareo a mampahiry andreny mpitoroteny reny tsy hitanareo mampahiry kosa ve le izy de misaotra nareo fampahirezana azy fa mahatonga an'zareo androso foana ireny fampahirezana zay ataonareo reny makasitraka anareo a izay mampahery an'le mpitorotenitsika ireo a fa ilaina ny mifampahery halleloia ilaina ny mifampahery a de mino fa hitany anabaviana daholo reo a ary tena marina tenin'ny olona hoe nampahery a fa tsy hoe mody mahery halleloia zay mbola tsy voarabako moa de fa rabaina ry Armande Lalao ry Tina ry Anselinda ry Soameva Marijo mbola tsy narabaiko teo daholo zany a Samir Tansia tahiny Jesosy efa narabaiko daholo ny akoatran'izay a Olivier Tsimandresy tahiny tompo Naira Keron halleloia voavay moany endrana vavy Marijo tena tsy lahitra de afarana daholo reo fiangonan'ireo fa rehefa ataondray mijery a de ny ao Smirna fohy de fohy ny zavatra ny tenenina zao le teny ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna izao no lazainy voalohany sady farany izay efa maty nefa velona indray fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao misy zavatra somary mampisaina eto hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao satria maninona satria letoleto miteny mahatsapa ny tena hoe mahantra sahirana ory fa Jesosy ny masony ry havana malala tahaka ny lelafo de mahita zay tsy hitan'ny olona ny zavatra hitan'ny Jesosy de tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika ny olona atao tanàna n'lay lehilahy atao hoe Jairo de zao vehivavy maty zazavavy kely maty fa Jesosy rehefa nijery an'io de hoe Jesosy hoe tsy maty io fa matory ny olona efa nahita fa efa maimbo efa tsisy hevitra tsony ny amin'ny Lazarosy fa Jesosy mbola nahita fa andeha hamoa ny Lazarosy ary eto Jesosy reto reto mety mieritreritra hoe ry mahantra tena ory ahy fa Jesosy miteny manan-karena ianao ary tsika tsy mandainga raha miteny an'le ira hoe tsy misy soafatsy ianao Jesosy na foko ny aren'ny tany manan-karena manana azy fa aly ao amin'ny halleloia tsy hoe tsara velantsika tena marina tsy haiko aloha ianao fa za de tena matsapa fa za sambatra manana an' Jesosy halleloia ary manan-karena ianao tsy mahantra ianao fa manan-karena ianao ao amin'ny bankinao mety tsy misy amina miliara fa za miteny anao fa amin'ny fotoana misy zavatra ilainao tsy avelan'Andriamanitra fa baraky ianao fa ao an-danitra ao misy amatsian'Andriamanitra anao ao amintsika ry havana malala misy lanitra misy varavarana ny lanitrytsika tsy varahana fa misy varavarana amin'ny fotoana ilainao io sokafan'Andriamanitra io de ampidininy zay ilainao manan-karena ianao ny arena ilainao amin'ny fotoana ilanao an'iny tonga iny halleloia ka Jesosy miteny hoe tsy ianao nge manan-karena hoy Jesosy fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ary ny fitenena ratsy ataony zay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana aza matahotra zay efa retanareo indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo hatramin'ny maizina mavoazatoetra nareo ary anapahoriana filoana aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao de meko anao ny satroboninahitry ny fiainana zay manatsofinao ko izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana izay marezy de tsisy mbainy ny fahafatesana faharoa tsy nisy an'ilay teny fibedibedesana nataon'i Jesosy jereo nge orinao hoe Pergamosy rehefa miteny Jesosy de misy fampahirezana aloha zao ny lazain'le manana sabatra roa lela maranitra fantatro zay honenanao de ao am'izay itoeran'ny seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandafy nona
na dia tamin'ny andro ny antipasy marturako azy izay lehilahy mahatoky ahy de ilay novonoina teo aminareo teo am'izay onenan'ny satana kanefa manateny aminao a fa misy aminao zay mitana ny fampianarany balama izay nanome fo ambalaka nisy hitanao misy kanefa manateny aminao zany hoe misy kianina foana ny olona ao tiatira zao a mbola misy koa ampahirezina izy lohany voalohany fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao ny fanomponao ny faharetanao sy ny asanao farany dehibe no voalohany nefa manateny aminao a satria anao nandefitra tam'ilay vehivavy jejebela le vehivavy jejo be zany vavaka anao fa nampandeferinao ny fijejojejonao tao anatin'ny fiangonanao de gagy anao avy eo raha misy fijangajangana anatin'ny fiangonanao fa tsy nandeferanao zay zavatra zay be tokoa zany tiatira ary sardisy ndray fantatro ny asanao fa manana anarina velona ianao kanjo maty any miambena hitanao fanairana zany ohatry karazana fibetena zany miambena ka ireny tsara zavatra zay sisa tsy maty fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao tena trean'Andriamanitro de tsarovy amin'nandresanao ny nandrenesanao ary tany mafika amin'ny beba misy fininy zany misy fibedesana zany misy fitenenana mafy zany Philadelphie fantatro ny asanao indrona sika faravarana mifoana atranao ka tsy misy marindrina tsony ary manana hery kely ihany ianao fa nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako de nefa kanjo ho afainganao izy tany mafy zay ananao mba tsisy akany sarobonanao misy foana zany ao a teny kely foana neny lodiki moa de tena efa aitsika tsy enjery neny lodiki lay nitenynanao hoe manakarena sy efa niarana fananana be a io le ntenen'i Jesosy hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsika namafana iny vo manomboka iny de efa bedy lodiki azamba lodiki fa mahavariana ao Smirna de tsy mba nitenen'i Jesosy mafy fa maninona ary tsy nitenen'i Jesosy mafy revana na Smirna tsy de nomen'Andriamanitra tsy ny natetika izy tsy nomen'i Jesosy tsy ny be hoe ianao de ohatry zao nefa samy mpivavaka ihany ny tao ny tena marina de zao ny mpivavaka tao a Smirna revana malala de nanatombo tamin'ireo firenena tamin'ireo fiangonana fito ireo nanatombo tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra nanatombo tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra nanatombo tamin'ny tahotra an'Andriamanitra ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa io tanàna io de tena tanàna tsara tare ary tanàna lehibe misy seranatsambo fa ny olona tao a ny tanàna ny tsara fa ny mpivavaka tao de nandalo hoady a sy fanenjehana etretinao a misy nisy jiosy mipetraka tao fa tsara fantatrao fa tsy ny jiosy rehetra ny kristianina fa jiosy vitsy ihany ny kristianina de reo jiosy reo a nakaala ny kristianina ary nanenjika ny kristianina ary reo jiosy reo ihany no mandazandreo amin'ny romanina amin'ny miaramila roanina amin'ny fanjakana romanina hoe reo mivavaka manaraka amin'ny fampianaran'ilay Kristy de nandalo hoady de nakaalaina ny mpiray firenena amin'ny any a fa retsy manompo sampy a ny tao Smirna mpianatry Jesosy a nivavaka tamin'i Jesosy de tratra ny fanenjehana nisy tamin'ireo ny gadrena araka teny Jesosy io fantatry ny fahorianao izy ary ny fitenenany ratsy nataon'ireo olona naovandreo olona blasfémie raha vana malala zay ny olona fa mivavaka amin'ny devoly lazainy le jiosy fa mivavaka amin'ny devoly lazainy fa secte lazainy fa manotoana ny fiandrianam-pirenena de alazany any amin'ny fanjakana romanina ny mpitondra fanjakana de misy am'ireo no migadra misy am'ireo kapohana zao lavana nefa ny tiako amparezina anao zany zavatra etra zany a hitan'Andriamanitra alleloia io ady lalovan'ny ny mpino tao a Smirna io de hitan'Andriamanitra
misy fotoana ianao mandalo ady mandalo zavatra maro mety mampalelo anao zao ny ataovy ao an-tsainao hitan'andriamanitra reny ary malahelo andriamanitra mahita an'ireny ary mampahery anao andriamanitra mampahery atsika andriamanitra anatin'ny aditsika ravana malala profo zany a fito amby fitopolo amby zato taona taorinan Jesosy tratrana ororotany ngezabe mihitsy io tanàna io potika rava samy rava atao daholo a na ny jiosy nanompo sampo na ny jiosy vavaka atao Smirna fa ny mponina atao Smirna misy fotoana zao tsika rehefa hoe misy vona mitranga na de tsika mpanompon'andriamanitra eto ohatra hoe mpitoroteny ianao a misy fotoana sanatria misy vona mitranga aminao misy fahoriana de ohatra misy ale makaina kely zay tena tsy manao san'andriamanitra fa tena mbola anaty fisaona anahy na ohatra zany na koa misy fifaliana terabao de maka na tsika eto ary misy fotoana mba maka vakansa kely rehefa volana jolay tsika tapabolana mba tsy eo kely na herinandro fa ny mponina atao Smirna de zao nisy zany ororotany fito amby fitopolo amby zato taona taorinan Jesosy potika rava de tao anaty taorina ny faharavana samy nanangana natsangana daholo na trano na tempolo na inona satria potika fa tsy nanakana ny mpino tao Smirna akoatra ny fanenjehana iny eo foana na nisy ororotany na tsisy ary zany ororotany zany koa mety alahilon'andriamanitra tamin'ny nanenjehanareo mafy nge fanenjehanareo taminy fatratrany ororotany raisiny hoe misy fanenjehana mbola rava samy rava trano teo koa tsy maintsy mbola hanorina fa zao ny mponina atao Smirna tsy nibedesin'i Jesosy voalohany indrindra zany ny zavatra anetrehany Jesosy ravana tsy ohatry zany hoe nao efa io efa ady ohatrin'io ny ataonao misy fotoantsika manamelo tena reraka be tena reraka be iny ianao tena avy niazy tena reraka tena hoe mbola miady amin'ny fiainana reraka ianao le vao manomboka iny de efa tena tsy mahavita ianao mivavaka ary alohan'ny atory teo izany hoe Jesosy pedinao azo fa tsy mivavaka tsy ry havana tsy ary havana tsy zany ny Andriamanitra ivavahantsika fantany hita ny zavatra lalovanao tsy nibedesina ny Smirna zany veravana ny zavatra efa mahazo anao voaenjika anao tratran'ny ororotany tratran'ny olana sy ny sisa nefa anao mbola mavita mirehatra inona nibedesana anao am'izany ravana malala mbola navita ny joro tsisy ravana malala hoy Jesosy hoe fantatro nge zany fantatro reo le olona le tena hoe milaza azo jiosy fa manompo sampy sinagogany Satana ary tandindony zany rehetrarehetra zany reo fiangonana fito reo misy an'ireo am'izao fotoana iainantsika amin'ny andro farany zao misy ao mandinika anao fa misy ao ananonaninao fiangonany Lodiki tsy mangatsika tsy mafana misy daholo reo tandindony reo fiangonana rehetra voalaza reo maniry de maniry ahako raha isy an'ireo amin'ny andro farany mba mifandarana ny mpanaraka sy ny mpijery sy mpikambana eto am'izao fandarana ndramikaizao zao mba ho mpino ny fiangonana Smirna ravana malala ninona ady ninona olana ianao mirehatra ihany ny anjaranao tazomo ny fahamarinana enjehany ianao hoaratsiny ianao itenenany ratsy ianao noho ny amin'iny noho ny amin'ny fivavahanao fa na mbola misy azany ororotany tsika tsy maintsy mirehatra tsika tsy maintsy mandroso ravana malala fa tena niterahin' Jesosy nge ravany zany hoy Jesosy hoe tena manaiky anareo aho fa miaritry nareo za matahotra nareo mahereza alleloia ny olona hitan'i Jesosy manao ezaka zany tsy bety zany tsy tenenina mafy zany ampahereziny possible nareo izy izy hozahana toetry nareo fa oka atokika hatramin'ny fahafatesana de meko atareo satroboninahitra ny fiainana misy zavatra teneniko anao ty ny dikan'izany Smirna zany de mira amin'ny teny frantsay inona moa mira amin'ny teny malagasy miora raha misy miora miheno eto am'izao fotoana zao alleloia ny anabavin-dralahy Jonatana zao miora tsy haiko raha misy miora hafa eto fa miora zany anarana tsara ny anabavy koa zao misy hoe miora ny anarana
zany miora zany ravana malala de zava-maniry zany zava-maniry zany de misy voniny kely misy fleur kely de izy io a ohatry ny karazana ohatra hoe balsame kely le izy fa izy io a tsy mahiry afa-tsy any Arabia sy any Inde zany miora zany zany hoe smirna io ny aton'ny dikan'izany anarana hoe smirna zany mizatra razeko anao zay efa mifandray eto de zany miora zany a fanaovana ranomanitra fanaovana zava-manitra rehefa njerytsika rehefa teraka Jesosy alleloia any amin'ny marika azafady any amin'ny Matio a toko faharoa alleloia any amin'ny Matio a toko faharoa de andininy fa Matio toko faharoa andininy fa raiky amby folo rehefa tafiditra ato an-trano izy de nahita zazakely somary renika nikoaka teo anatrehany ary noho ny efa nisokafany fitehirizan-drakitra ndrakiny de nanolotra zavatra ho azy izy de volamena sy zava-manitra ary miora miora io a de zava-tsarobidy izy io sarobidy satria sarotsarotra ny fikarakarana azy io ary tonga anazy amoaka an'izay a manitra zay de io nareo mahafantatra menaka vonjy izy nareo mahafantatra menaka vonjy tsara be zay rehefa mahita an'izay nareo na ty andafo na ny Madagasikara de mividanaka nareo le menaka vonjy iny fa io menaka vonjy iny ohatry ny hoe mahavariny fa sitrany iny loatra zany na misy zavatra kely mangididy reny ny hoditrao na misy zavatra maratra kely reny na hoe voan'ny serisery sy ny sisy ianao ny ohatry ny hoe zay osotrosoranao any menaka vonjy iny a de ohatry ny misitrana foana tsy hoe manao mpibandrisa tsy fantatro koa ny tokony fa za tena mahatsapa ny mahatsara ny menaka vonjy iny a tsara be tena miraba zay namorona nefa tena tsara tena produit tsara iny zao zavatra mitranga ny miora de mbola mihoatra noho ireny ny miora de fanafody a anatra indrindra zao manana menaka vonjy ona fahitanao anazy tsy hitanao tsara iny menaka vonjy iny tsara iny asivan'iny ny orona nge rehefa le voan'ny sery iny de hosory an'iny zay zavatra rehetra tsy fahamafinaritra iny menaka vonjy iny ohatra hoe misy rivotra ny ankizy de hosory an'iny ny kibony fa tena tsara be iny mampina mampiasa be an'iny de zao ny miora de be da be ny zavatra ampiasana azy sady afaka atao fanafody izy manasitrana aretina be deabe de izy koa fanosorana faty tam'izany faty rehefa tsy tiana ho simba de hosorana miora de ny miora koa tena ampiasaina atao ohatr'izao izy io rehefa taloha ny olona rehefa ohatra hoe Ansel Linda koa zao mahafantatra menaka vonjy tena mahavonjy tsara ny vonjy de zao ny miora ihany koa de ohatry ny karazana anesthésie ny olona taloha efa maratra be de mety hoe zairina efa nisy fanjairina tam'zany na zavatra ohatr'izany de afangaro amin'ny divay ny miora de rehefa misotra an'iny de ohatry mamimamy fa ohatry dotodoto ohatry ny anesthésie reny marina dao zany zavatra razeko anao zany zao de veno te zany nahitako an'izany tsika tsy miteny zavatra tsy fantatra zany io nge le nomen'ilay rehefa teo ambony hazo fijaliana Jesosy de nomen'ilay miaramila spongy éponge zany nisy divay tsy nentiny sotro Jesosy tsy nentiny sotro izy satria io natao hamamimamy mba hanala n'lay fanaitainana de Jesosy tsy nentiny hihinana an'le izy zany zany miora daholo zany rehetrarehetra zany de izy io fanamboarana menaka manitra de mamerivery ny fofony izy io totona rehefa totona ahodina de arakaraky ny totonao sy ny anodinanao azy ny mampamoaka n'ilay fofona manitra amin'ny miora io ny miora mamoaka fofona manitra de ny miora tsara toto voahosiosy tsara de mahavarina fa rehefa ny rahavavy rehefa azo nge sariny
mety misy manana sary nareo fa de alefaçon ke zany menaka vony zany fa tsara be zany a. Ino moa zavatra tiako atongavana? Zavatra tiana atongavana de zao ny miora arakaraky ny anososena sy itotototoana anazy no amoany a an'ilay a fofona manitra. De mahavariana ry havana malala fa fiangonana Smirna, ilay fiangonana faharoa de nandalo fanenjehana, nandalo fanotototoana, nandalo fanososena ho Jesosy hoe iareto aloha, halleloia. Fa raha maharitra sy matoky hatramin'ny fahafatesana ianao de meka anao saribonahitry ny fiainana. Misy lehilahy anankiray a, Erika koa no manana, Erika Raka. Misy mpianatry Jesosy anankiray. Zany hoe Jesosy efa maty, mpianatra efa taty ariny. Lehilahy lehibe anankiray. Mba tapenareo amin'ny Google ty zavatra ty a, any anaty Chrome sy ny sisany de ho hitanareo zany zavatra zany, raha mbola tsy fantareo zany atao hoe Polycarpe. Polycarpe, Poly, carpe ohatry ny trondro carpe reny, Polycarpe. De mba dinio ny tantaran'izany lehilahy zany. Fa izany lehilahy zany de olona nafana fo, tsy nety niemotra tamin'ny finoana, ary tena hoe tsy laitra kiso koa zany fitenitsika. Tsy taizo io lehilahy io a, fa anisany tao anatin'ny fiangonan'ny Smirna. Olona ohatry zany ny tao amin'ny Smirna ry havana. Teo ny fanenjehana, tsy olan'izany. Nijoro ny olona. Misy natao tany am-ponja, misy ny kapohana, fa nijoro ny olona. Ary tsy vitany ny nijoro, fa tena tian'Andriamanitra. Io Polycarpe io a, efa mamaky ny tantaran'izy io, misy fotoana moa publier, nisy publication zay momba ny Polycarpe, raha mety efa hitanareo ndazy fa efa hitako izy rehefa de zaray koa de mba jerinareo amin'ny mur koa. Mahafinaritra be ny tantaran'izany lehilahy zany, efa antitra izy a. Fa zao. Fanenjehana tamin'izany de nitenena mihitsy hoe vonoina zay mandray zay mivavaka amin'ny Jesosy. De betsaka ny emotra. Halleloia. Sady mihaino toroteny ihany tsika fa tsy hoe de variana any amin'ny vonjy a. De nandeha, nareo mantsy le vehivavy reto miresaka foana nareo ato. De henonareo tsara ihany koa ny toroteny, halleloia. Fa ho avy eo menaka vonjy rehefa avy eo. De zao io lehilahy io a, tsy navelan'ny mivavaka intsony, de izy tsy nanaiky. De nigadraina izy, de nigadra izy. De izy mivavaka foana na teny verina avy ana, ohatry ny hoe mena sazo miantona zany. Hoe raha mbola tratranay a, de izy mbola tratra mivavaka foana. Polycarpe ny anarany. Fa zao levana malany teny tantarana havariana tamin'io lehilahy io. Rehefa nasena izy hoe hiala amin'ny Jesosy, de zao niteneny hoe za tsy hiala aminazy. De amin'ny efa antitra anazy a, de zao mba nangatahany miaramila. Sarotra be ny hamono anao rikaka a, tsy olona efa ohatry zao ve anao fa zao fotsiny nitenenay aminao e. Zavatra ray fotsiny ny takinay aminao e. Miteny ratsy an' Jesosy indray mandeha fotsiny de lasa zay mandeha avelanay anao tsy vonoina. Maninona ozy izy? Miteny ratsy indray mandeha an' Jesosy fotsiny de afaka. Raha am'izao am'izao zany, ozy ny ilay mamindra fo amiko anao Jesosy a, fa mba tsy maty aty anao mba hiteny ratsy kely ny anaranao fotsiny. Zao mba tenin'izy io ary mba tiako tadidinao ty teny ty. 7 taona mantsy izy zay raha tsy diso ahako. 7 taona ozy izy. Zao tsisy afa-tsy zavatra tsara no nataon'i Jesosy anahy. Koa nahoana ny teny ratsy azy. Ry havana. Ny lehilahy de tsisy afa-tsy tsara ny zavatra niraisiny tamin'Andriamanitra. Sarotra amin'ny teny ratsy an'Andriamanitra. Ry havana malala. Ary eza hoe izy tsika reto miteny ratsy an'Andriamanitra moramora kely amin'ny fiteny ratsy an'Andriamanitra zany nge ry havana. Na heninao
mitoky amin'ny sampy, ianao miova amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, miala amin'ny fahamarinana, miteny ratsy an'Andriamanitra ngereny ravana malala eny. Fa Polycarpe tsy zaho izy tsy mbola nanisy ratsy azy izy, ahoana izy nitenenako ratsy anazy. Toy ny olona andao ianao vonoiny tsy maninona ao izy. Nampitahorina lioana izy, nampitahorina fisy tsy niemotra. Nefa rany de resy lahatra ny hoe andao ianao dorana velona rehefa tsy miova. De tonga ny miaramila ry havana isambotra an'izany lehilahy Polycarpe zany eny hoe vakio zany tantara zany mahafinaritra fa zao alohany rehefa tonga miaramila de mbola nikarakarany sakafo aloha. Zany ny atao fitiavana. Olona amono anao de nikarakarany sakafo. Ao Paris misy mivarotra menaka vonjy be dia be, mijery eo amin'ny groupe gasy eo fotsiny de mahita hoe menaka vonjy be dia be mivarotra menaka vonjy ao. Fa ny any Madagasikara aloha tsy haiko hoe fa lasa sarotsarotra any. Fa zao rehefa lasa miaramila amono azy mbola nikarakarany sakafo aloha de nirosony sakafo. Zany rehefa nany atao hoe tena fisainana kristianina. De rehefa avy eo amin'izay tsy hoe nomeny sakafo ratsy na nomeny sakafo misy pozina fa tena nomeny sakafo tena hoe mehoanina ny fahavalonao. Ranonao izy mehoanina ary raha reraka izy meo rano hosotroina. Tena nitanterahan'ny Polycarpe zany. Satria maninona? Avaiza izy, avao a Smirna, ny olona atao a Smirna manana an'izany toe-po zany. Rarindreo raha tsy nibedesin'i Jesosy na indray mandeha ary. Ary de zao rehefa vita indray zay de jerenao tsara, mbola nataniny miaramila izy. Tantara marina ao zany afaka jerenareo zany amin'ny antefa malalaka nge zao hoe jereo amin'ny internet. Tapeo hoe Polycarpe de vitanao daholo ny tantarany zany. Be de be ny olona mitantara momba Polycarpe, olona malaza be tamin'ny finoana zany. De hozy ny olona hoe hozy miaramila hoe zao andaonao fatorana fa hodoranay ianao raha vao tsy miala amin'i Jesosy. Zao ny teneniny ry havana malala. Efa io izy ny miaramila, io ny azo amatorana anao de ireo ny kitay andorana anao. De andeha ho alainy miaramila am'izay fatorana de zao ny teneniny, aza misahirana nareo. Lasa izy nandeha de nitsangana teo ambonin'le kitay de nataony tany aoriana ny tanany am'le hazo fatory am'izay ozy izy. Tena mampiretina iny ty afo ty ampirety ozy izy ka fa za tsy ala amin'i Jesosy tena ampiretina ny afo ry havana malala. Mba fantatrao ny zavatra nataon'izany lehilahy zany nanomboka nira fiderana izy. Nanomboka nira fiderana izy. Sambatra ho famanana. Zany nirany ohatra. Mpalahelo anahy mino an'izay tantara zay tena mahakasika ny fo. Manomboka miakatra ny afo, izy mira fiderana. De zao ry havana malala, zavatra tena mahavariana anahy, tena mahavariana anahy ty ary tena hoe tsy anganona ariry zany zavatra tantariko anao zany. Fa rehefa nampiakarina, nampiretina ny afo, de i Polycarpe mbola mideran'Andriamanitra foana de ny afo miakatra. De manomboka may, izy mbola miderin'Andriamanitra, fa ny zavatra ny remarquen'ny olona nanodidina rehetra teo, tena fofona manitra be ny olona. Manitra to de hoe misy firamanitra be mihitsy eo amin'ny toerana nandorana anazy io. Tena variana, gaga, hoe fa ahoana ary zany? Fa zao ny anton'izany. Io lehilahy io tao a Smirna io. Io lehilahy io miora io. Tadidinao, ny miora tsy mivoaka le manitra raha tsy torotoroana. Torotoroany afo izy niakatra avany am'izay. Teny ivelany izy tsy hitan'ny olona hoe manitra. Lehilahy antitra ny fahitan'ny olona azy, lehilahy mampalahelo. De araka ny tenin'i Jesosy io mihitsy manao hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao satria Polycarpe netrehitra inona moa zeza? Mantra, ory fa tao anatiny. Tao anatiny. Ay misy manitra be tao anatiny tao. Dorana. Tsy nety maty zany lehilahy zany dorana fa ny nahafaty azy. Hitan'ny miaramila tsy maty de nitrobaran'ny miaramila lefina am'izay ny fony. Zay ny nampialany ainy. De nijanona hatreo nira fiderana fa ny fofona manitra mandrapahafatin'ny afo de ny olona teo nanetoeto ny fofona manitra. Miora an'Andriamanitra. Namoaka fofona manitra avy tao anatiny tao. Fofony zany. Raha mividy parfum ianao ao anaty tavoahangy iny. Mety mahare fofona parfum kely anao satria
ao hoe feno manao manandrakandrina an'le parfum fa io parfum io ao anatin'io tavoahangy io tsy haninao ny fofony io mena échantillon kely anao na hainonao an'io fa mbola ao anaty tavoahangy io fa rehefa potserinao io de hainonao am'zay zany ny atao hoe parfum zany ny fofony de mba ohatry zany ry havana ny mponina atao asimirina misy zavatra tany anatiny arakaraky ny nanorotoroana azy namoaka fofona manitra ho an'Andriamanitra izy miora ho an'Andriamanitra ianao io ry havana malala teny aminao a miorena ianao hatramin'ny farany ianao io misy zavatra ao anatinao ianao io a de balsame tsara karazana takan'ny miora eo masin'Andriamanitra misy fofona manitra mahamerivero an'Andriamanitra avao anatinao io vavakao io manitra eo anatin'Andriamanitra io ianao rehefa tratry ny ady io voatorotoro ny ady io iny vavakao misandriny zava-manitra miora eo anatrehan'Andriamanitra iny fa zao miorena ianao mahareta mijoroa ao ka toky hatramin'ny fahafatesana azy fa omen'Andriamanitra anao ny satroponatra ao tadidio fa sy mirina ianao misy fofona misy antitra kasitrahana any anatinao any de maherezy ianao fa tena tianao Jesosy ny olona miala rehefa mandalo ady ny olona miala rehefa mandalo fanenjehana ka ny miora tsy hamoaka fofona manitra raha tsy ao anatin'izy le voatorotoro iny de azakivy am'ireny ianao ataovy hoe mandalo ady ianao zao fotsiny tenena amoaka fofona manitra indray a Jesosy hoe enjehan'ny olona ianao fahamarinana de tenena amoaka fofona manitra indray ao anatrehanao Andriamanitra zany ny fanenjehana fa mialana amoaka fofona manitra indray ty mpanomponao ty alleloia de ho tain'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy misaotra ny anabaviana fa za rehefa mitantaran'io mitory an'io Smirina io de fenofeno kely foana fa zany zao fenofeno kely ihany ny foko mieritreritra anazy fa zao oka ianao atoky na de hatramin'ny fahafatesana azy fa omenanao ny satroponahitry ny fiainana ary ho ny ten'Andriamanitra hoe zay maharesy de tsy hosimbain'ny fahafatesana faharoa ianao anie zany ary Smirina Polycarpe voadotra midorana teo tsotra ny fahafatesana voalohany fa tsotra hatramin'ny fahafatesana faharoa mandrakizay rehefa mivavaka ianao de saintsainy Smirina hoe Smirina ohatry ny mampalahelohelo ohatry ny de aza mieritreritra ianao fa mampalahelo fa eo mason'i Jesosy manan-karena ianao ao anatinao ao halleloia antra oka ianao Smirina oka ianao miora ho an'ny olona manodidina anao fa andalovanao ny olona de fa mare manimanitra voninahitr'Andriamanitra manimanitra fahasoavana voninahitra an'Andriamanitra rerany andehantsika hiteny hoe ilaiko ny herinao Andriamanitra tena ilaiko ny osotrao mba hatonga anahy ho tahaka an'izany Smirina izany soratsika nahatra ny hatramin'ny farany Show
nareo nangatantsika zany toepo zany androany ianao tena angatantsika zany hoe Jesosy a mba omeo anay zany toepo zany fa ilainay zany am'izao fanomponanao zao. Halleloia. Toepo ohatry zany raha tena afahantsika mijoro sisa ravana fa raha mbola matimaty tsika raha mbola laodikia tsika tsy ajoro am'izao andro farany zao fa antsika angataka an'izany toepony sy mirina zany hoe Jesosy a tena ameo anay zany. Halleloia. Afaka angatahana raha teo zany ravana tsy tonga fotsiny tao amin'ny Polycarpe zany fa toepo no voleny zany, toepo ny zarany zany ravana malala ade teny aminao androany azonao atao tsara zany, azonao atao tsara zany, azotsika atao tsara zany teny angataka hoe Jesosy a mba hosory zay ho tahaka izany. Ny endry Polycarpe ravana tsy nanesorana ny ady tsy nisy ny ororotany ny azy ny zava-dehibe taminy fa ny afahany mijoro hatramin'ny fahafatesana fa ororotany zany ravana malala afaka tratran'izany daholo ny olona fa nanisy ororotany tsy nirodana ny ara-panahiny zany Polycarpe zany sy ny mpino tao sy mirina. Halleloia. Inona ny tsy ady efa nilalovantsika ravana malala nahoana no alaiky hienjera am'izay ororotany eto amin'ity tany ity tsika fa ny ara-panahinao hijoro hatramin'ny farany. Maherezy ianao fa miandry anao ny fiainana mandrakizay misatro voninahitra omen'ilay tompo tsara marina tsika fa mijoro foana ianao na tena anaty fanenjehana azy, mijoro foana ianao na inona zavatra lalovanao fa Jesosy mahita anao ary Jesosy mahita arena ngeza-be anatinao. Jesosy tsy mamotika arena ravana malala, hitan'i Jesosy fa arena ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny Smirina no tehiriziny nga reo tafajoro ravana raha tsy Jesosy nanome renireo. Nga Polycarpe ravana ho tafajoro ohatr' zany raha tsy Jesosy no manome azy ny fanahy masina. Halleloia. Ampahery azy tahaka izany. Maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra ane tsika tsirairay avy dia mba iraritsika sangatantsika amin'Andriamanitra Jesosy eo mba ataovy fiangonana Smirina kely ty fandarany ty, iangonan'ny olona tianao, iangonan'ny olona pakatoanao, iangonan'ny olona miandrandranao. Halleloia. Miangonan'ny olona manao tsinitsinina ny zavatra rehetra fa manalehibe ny anaranao isan'andro. Sotra Jesosy. Da io tsirairay avy zay nanao an'izao fandarana nandalo teto Jesosy mba ho vita tombo-kavatsa anatin'ny fony zany teninao zany tsy ho adinony fa isaky ny matsiaro izy dia atsiaro an'izany Smirina izany dia atsiaro ny toepon'ny mpianatra tamin'izany, toepon'ny mpino tamin'izany ary tsy teny mafy anay ianao satria ianao mahita fa mandroso ny Smirina, tehirizo zay androso, mihoery zay Jesosy. Halleloia. Ho tahinao any tsirairay any. Misy olona mbola vao miana mandeha eto Jesosy zay rehetra vao miana mandeha fa zao tehirizo zay ampandrosoy ampianary meo anay ny toepo. Halleloia. Fa mila toepo andry Polycarpe zay meo anay ny toepon'ny mponina tao Smirina daoka ho arakaraky ny andalovanay olana. Eny fa na dia ny fitahinao koa andalovanay fa hamoaka fofona manitra foana zay ho voninahitra nanao ho anitra kasitranao an-danitra ao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Dera sy ny aja sy ny sotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay matoky anao a Jesosy, matoky ny herinao zay dia mankasitraka anao ny voninahitra mandrakizay. Halleloia. dia vory sasatany tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza Jesosy tamin'izay rehetra nahafafy teto tamin'ity androany ity ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra raha eo. Halleloia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena na bavintsika Yama amin'izao fotoana izao avy any Koety tany tompana bavy Yama. Ivavaka ianavavy Yama amin'izao fotoana. Halleluia.
Aleloia, tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra manaraka izao vavaka fiambenana izao indray dia viara hivavaka antsika. Tena misaotra anao izay Jesosy malala ao satria nomena izao fotoana izao indray tena hoe atoko sy mihitsy izay Jesosy malala ao fa eto ianao tena manatrika izao fotoana izao ianao dia indreto izay Jesosy malala ao na ny ao anatrehanao izay rehetra nataony hatsaraka ny sitraponao mamindrafo aminay Jesosy malala ary mbola ndreto izay vavaka anatrehanao tompo malala misaotra anao satria tena hoe ianao dia manome teny mamanay isan'andro manome izany teny fampanatenana izany teny tena hoe mbola tsapanay satria inonay Jesosy malala fa ndreto izay tsirairay avy neny izany teninao izany tena hoe mba ho anitra kasitrany ao antrehanao izay tsirairay avy ninona fanenjena ninona zava-misy eo amin'ny fiainanay tompo malala dia matoto mihitsy izay Jesosy malala fa ho tehirizina izahay tsisy hoverin-dalana izay tsirairay avy reto Jesosy malala ao matoky izay Jesosy tahiry anay ianao matoky izay Jesosy manome hery anay ianao andrisaina ny fakabana andrisaina ny asan'ny ratsy amin'izao andro farana izao satria dia tena hoe dia voly satana dia tena hoe miherina mitady izao harapany amin'izao andro iainanay izao dia misaotra anao izay Jesosy malala ao ary ankehitriny izay tompo malala ao vavaka ho amin'ny firenenay tena hoe mba tianay koa tompo izany firenenay izany tena hoe mba ho tehirizinao ho avotanao betsaka Jesosy malala ao ny zavatra misy ao amin'izany firenena izany ny ao ny tsy fisiana ny ao ny ady amin'ny aretina ao Jesosy ny tsy fandriampahalemana Jesosy malala ao atrehanao manokana izany firenena Madagasikara izany tompo ianao tompo ilay Andriamanitra manakare-pasoavana Andriamanitra miaino vavakay dia iaho tompo ireo izay manana aretina ianao tompo anay sy loharanona aretina dia akapoka taminao nefa matokisanay manadio anay ohatr'izao ary mbola nadio izany loharanona aretina rehetra izany ao ireny fonja tompo vanginao koa izy ireny mba tena hibebaka hitoditody tiatraka anao ary mba tena hivery ny fiarahamonina ao koa Jesosy ireo tsy manan-kialofana tsy manan-kalofo hohanina ny hiarany ady hatrany hiarany tsy fandriampahalemana Jesosy malala atrehanao izy ireny ianao namena mibanga amin'izy ireny tsirairay avokoa tompo dia ankehitriny ary izay Jesosy malala ao misaotra anao koa ny amin'ireo mpanompo nanampitondrainao ny tena androany tompo ao ny vavaka ho an'ny fanombohana ao ny mitondra ny tenin'Andriamanitra ao ny namela peratra dia misaotra anao tompo fa matoky sy mihitsy izay tena hoe toko sabatra roa lely izany teny masinao izany tsatoka tianay tsirairay anatinay tsirairay avy ary tena movo tsara tompo malala ao ka isaraka eto be amin'izao fotoana izao tena hoe fifaliana ianay amin'izao fotoana izao Jesosy ho fifaliana mandrakizay ary angetaeta hatrany izay tsy hoandrinay ny lera tonga avy an'izao fandarana izao fa tena hoe hitoditody izay Jesosy aiza ny ahitana ianao aiza ny ahitana ny tavanao dia apetraka eo ampelantananao izay tsirairay avy reto tompo ao ny atrika torimaso ao ny efa mifo tompo dia apetraka eo ampelantananao izy ireny ny anjelimasinao ane mitovy manodidina azy ireny tsirairay avy tena hoe hiaro azy amin'ny ratsy rehetra ary tena hoe mba ahatoky anao hatrany izy ireo ninona olana anatrehany dia mahatoky izany izay Jesosy malala ao ary voninahitra dia ho anao mandrakizay fahiadanana kosa ho anay tsirairay avy aleluia amen. Aleloia misaotra betsaka ny anabavintsika iama izay mivavaka ho an'ny firenena dia misaotra ny anabavintsika Suzelle ny vavaka fanomboana dia misaotra ny anabaviaina izay nitondra ny tenin'Andriamanitra dia misaotra anareo rehetra nanatrika teto androany misaotra anareo tao amin'ny groupe nitondram-bavaka n'izao fandaran'izao ihany koa dia tapitra eto ny fandarantsika fa ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra aleloia www.andramokaizaho.com afaka mijerenao ny site web atsika dia miditra anao dia afaka miheno onjapeo anao afaka miheno ny akira-deo ianao dia miheno finaritra misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina pitra amin'ny folo maraina tsika dia efa maheno an'izao toriteny izao miverinao ty toriteny androany ty raha tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao na ozy ianao hoe ohatran'ny anabavy erika ianao hoe ny anabavy erika raka zao izy piano anisan'ny piano radio akira-deo mahafatrapo misy zavatra kely fatany foana ny zavatra mitranga anatin'ny radio dia raha pitso izy mbola hiverina ieno an'io toriteny androany io dia afaka miheno koa ianao amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina koa mbola misy toriteny mampionona mo vonona manolotra antsika hira malagasy frantsay anglisy
hatramin'ny zoloa dia mahireza meno finaritra. Mana fikavana antsika atao hoe Gamaliela izay anohanantsika ny sahirana ny Madagasikara. Ary efa miketrika dia miketriketrika mihitsy ny ao amin'ny groupe Gamaliela ao amin'ny zavatra izay tokony ho atao, hetsika ho atao tsy ho ela. Tena mbola misy azony tanana ho atao dia raisina tanandroa. Andriamanitra maly fitiany izany izay tsy mahavita mamaly an'izany. Kely loatra ny tananay raha maly fa nareo rehetra izay efa nanohana Andriamanitra ny hamaly fitia antsika tsirairay avy. Izay no ela fa dia samita in'Andriamanitra raha mbola tsy tongany amin'ny lanitra Jesosy raha pitrantsika dia efa eo neto indray ndera ny laza ny saotra dia anazy ihany hatramin'izay dia ho mandrakizay tahiny tompo daholo. Halleluia, amen.